amonoanareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raisy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Zanak'Andriamanitra noho ny amin'ny fanahy. Zanak'Andriamanitra noho ny amin'ny fanahy. Manasongadina izany ny mofinainantsika anio ao amin'ny bokin'ny rOMANA toko 9 ny 12 hatramin'ny 17. Zanak'Andriamanitra noho ny amin'ny fanahy. Mampatsiaro eto ry havako malala ny apôstôly Paoly fa manana hery tsy hay tohaina mihoatra noho ny amin'ny herin'ny izao tontolo izao, ny herin'ny fanahy masina. Io fanahy masina io no mahatonga antsika ho lasa zanak'Andriamanitra. Io fanahy masina io no ahatonga antsika andresy ny herin'ny aizina rehetrarehetra, fa tsy nandray ny fanahim-pahandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo ho izy. Ny jentilisa dia natahotra fatratra ny Andriamanitra izay notompony, fa rehefa tonga zanak'Andriamanitra kosa ny mino dia miala izany tahotra izany, fa tonga manana sata manokana, sata vaovao aza reo zanak'Andriamanitra reo, ka afaka miantso ny anarana hoe ray. Tonga zanak'Andriamanitra izy, afaka miantso an'Andriamanitra hoe ray izy, ary misitraka ny fiainana maha zanak'Andriamanitra azy, sady antsoina hoe mpandovy izy no miray lova amin'ny Kristy, ary mbola ampanantenana koa aza ny hiara-manam-boninahitra amin'ny rahatra izay. Mampahatsiaro eto ny apôstôly Paoly fa ny herin'io fanahy masina io no manova ny olona iray. Tsy maintsy manaiky hamono ny momba ny tena mba hahatonga azy ho velona indray, ary dia ambara fa lehibe lavitra noho ny famonoana ny momba ny tena, lay fahavelomana vaovao izay anangana ny fanahy atsika ho tonga zanak'Andriamanitra. Voalaza eto fa ilay fanahy izay nanangana ny Kristy tamin'ny maty no fanahy ihany koa mahatonga antsika hanana fahavelomana hiala amin'izay fahafatesan'ny nofo sy fahafatesam-panahy izay nisy atsika. Ho ny voalaza eo amin'ny 11 manao hoe ny fanahy izay nanangana an Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo. Raha ny fanahy izay nanangana an Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahinareo izay mitoetra ao anatinareo. Io fanahy io arak'izany no mamelona ny mpino niala tamin'izay fahafatesana voalaza eo amin'ny 12 sy 13 manao hoe amin'izany rahalahy dia mpitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka amin'ny nofo, fa raha velona araka amin'ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty, ary raha ny fanahy no amonoanareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Tsy maintsy manaiky ho faty amin'ny fanahy isika mba hahatonga ny fanahy hamelona atsika, ka hahatonga atsika ho zanaka vaovao, ho olona nateraka indray, olona izay voary vaovao mihitsy, antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Io zanak'Andriamanitra io dia misitraka tombotsoa avo roa eny, fa etỳ tany izy
dia miaina zany mahazanak'Andriamanitra izany ka dia fitahiana sy fiadanana no omen'Andriamanitra azy. Fa rahatray dia mbola handova izany fitahiana izany izy satria zanak'Andriamanitra, dia indro fa hanantsona amin'izay hoe mpiray lova amin'ny Kristy ary mpandova an'Andriamanitra, dia indro misitraka ilay miara-manam-boninahitra amin'ny Kristy. Ravako malala ao amin'ny tompo, zavatra vaovao loatra tsy takatry ny saina maha-olombelona ny asan'ny fanahy eo amin'iny, tsy mitovy amin'ny fanadiovana eritreretin'ny saina amin'ny maha-olombelona na fanavozana araka izay itiavan'ny olombelona azy ka manao saritsary-piavozana, fa tena fiavozana sy fanavozana tanteraka hatrany fotony mihitsy no ataon'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika. Araka izany, mahazo matoky ny mino fa rehefa nandray ny fanahy dia avozan'Andriamanitra tanteraka ny mino, ary dia indro tonga olona vaovao, mpino vaovao, eny antsona amin'ny anarana vaovao hoe zanak'Andriamanitra. Mahazo matoky isika zany asan'Andriamanitra lehibe eo amin'ny fiainantsika izany. Mahazo matoky isika satria Andriamanitra mihitsy no miasa mahatanteraka ny maha-olona vaovao atsika. Fiainan'izy Andriamanitra no iainan'ny olom-baovao, ary asan'izy Andriamanitra ny mahatonga atsika ho tahaka izany. Tsy azo ampitahina velively mihitsy amin'ny izay fiavozana ataon'ny olombelona samy irery, na amin'ny ezaky ny tena samy irery, na izay noho ny fahalalana na ny traikefan'ny olombelona samy irery, ny fanavozan'ny fanahy masina izay mipaka any anatiny sy hita amin'ny endriny velana amin'ny manontolo eo amin'ny fiainan'ny mpino. Ambara arak'izany ry havako malala fa tsy nataon'Andriamanitra ho zavatra kely foana ny nanavotany atsika. Raha tonga Jesosy hitady sy hamonjy ny very, raha tonga Jesosy hamonjy izao tontolo izao afaka amin'ny fahotana, dia tsy ny hanavitra ny olona amin'ny fahaverezana fotsiny ny tanjony, fa ny hananan'ny olona fiarahana miaina amin'izy Andriamanitra, fiarahamonin'Andriamanitra ao amin'ny tontolon'izy Andriamanitra no tanjona lehibe tiany ho tanterahana. Aza mandraraka ilombian-doha arak'izany fa efa nomenanao izay tsara sy ankasitrahana ary masina. Dia n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havana. Endre mahatahotra Andriamanitra no nanaovanao anay, fa tsy takatry ny saina ny asanao izay mampiditra anay ao amin'ny tontolonao Andriamanitra, ilay tontolon'Andriamanitra telo izay iray, ilay miasa amin'ny fahafenona sy amin'ny fahatsarana rehetra. Dia indro nampidirinao ho isan'ny zanakao Andriamanitra izay, mandova ny fanjakanao, mandova anao Andriamanitra, misitraka ny fiainanao Andriamanitra raha teo. Dia faly sy ravo izay tompo noho ny amin'izany. Fa vonona kosa izahay hamono ny momba ny tenanay, ny tenanay izay sy ny momba ny izao fiainana arahanay ankehitriny izao. Vonona izay satria ao aminao ihany misy ny tena fiainana. Raha sitraka ao ary Jesosy ankehitriny mivavaka izahay ho an'ny asan'ny fiangonanao, mahatsiaro manokana izay ny fianamben'ny synodam-paritany Tomasina vavahadin'ny filazantsara,
manomboka amin'ity andro anio ety dia entinay ambavaka tanterana ny Abrikaville. Ianao hijery ny président synodal, ireo biro mpiara-miasa aminy, ireo mpandray vahiny ao an-toerany, ny mpitandrina rehetra sy ny fiangonana manontolo amin'izany synodam-paritany misy anay izany. Ianao Jesoane ampaharitra amin'ny famondramponao aminay hatrany. Dia matoko manana anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.